Raha ampitso moa dia isy ny fivorian'ny Bromatry antenimieram-pirenena sy ny filohan'ny komisiona ao anatin'ny antenimieram-pirenena izay andinihana indrindra ny fandaharam-potoana. Izany amin'iny voahifa mahakasika kosa indray ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny commune Pasikely distrikan'ny Amparafaravola dia araka ny didy izay navoaka ny fitsarana tampony zoma lasa teo dia lano ben'ny tanàna ny commune Ambanivohitra Pasikely distrikana Amparafaravola ny docteur Jean-Louis Robinson no foanana avokoa araka izany ny vato azon'ny candidat timo taoria ny fitoriana izay nataony antoko avana. Lani ben'ny tanànan'ny commune Ambanivohitra Pasikely distrikana Amparafaravola Andriamatoa Jean-Louis Robinson araka ny didina avoaka ny fitsarana tampony zoma lasa teo no fanana avokoa ny vato azon'ny candidat timo taoriana ny fitoriana nataony havana noho ny osika hita tamin'ny fifidianana tao amin'ny fokotany ny ampandriatsara. Tamin'ny volana février zany efa taty amin'ny taona 19 sy 19 zay vao nivaly ny fisaran'ny tribunal administratif to Tomasina zay namerariny avy izany hoe ny fanana zany le fifidianana tao ampandriatsara zay hita fa tena nisy halatra be dia ny havana zany no nitenen'ny tribunal administratif zay itaria polisitra no naresy nanao izy fitarainana taty amin'ny conseil d'état iny no fitsarana farany tapony amin'ny fifidianana communal ity dia mandeha indray samy any fitarainandreo nanomboka tamin'ny volana février sa marsa ny tana février ngamba ny tarainana marsa dia zao no nivaly somatsara io fitarainanjareo hoe tsy ekena ny didy ka nanjo dia neken'ny conseil d'état izany sy le valim-pifidianana tao masina zany hoe lavina zany ny fitarainan'ny tima dia ny havana zany no nahazo ny toerana voalohany teto amin'ny commune rurale na Pasikely tamiandry koa fitonina koa ny mazako zany hoe hita zay mampakropatobako kanefa maiky ihany satria efa entona ny lasa zay zany voanomboka ny asa koa ko amin'ny asa zany taona efatra sisa nefa ny zavatra mitetika asa to aty amin'ny commune aty mba mifaniriko dia mba anao an'ity commune rurale na Pasikely ity ho vita reny Madagasikara amina commune. Hatreto tsy mbola nandray ny asa mahaben'ny tanàna azy Andriamatoa Jean-Louis Robinson miandry ny fametrahana azy amin'ny fomba ofisialy izany.